manoloana ny resam-pena oraka teto anivon'ny tambajotra tamin'ny farany herinandro lasa teo mahakasika indrindra ny fitsambadian'ny voka-pifidianana ben'ny tanàna izay natao farany teo tao amin'ny komina Andriamena distrika Antsaratanàna faritra Betsiboka dia nanararaha ohatra ny tondra fanazavana mahakasika ny lalàna famaizana tokony ampiarina amin'ireo trangalabato ny mpahay lalàna Andriamatoa Clément John commissaire de la loi du conseil d'état teo aloha fanazavana raha ny fifidianana eto Madagasikara isaky ny misy fifidianana dia mitaraina sy mimenimenina fandikan-dalàna foana ny mpanao politika sy ny candidat ka raha jerena nefa izy aty afara tsy dia le fandikan-dalàna loatra ny mahamay ny mpanao politika fa izy tsy lany zay ny mahamay azy fa tsy le fandikan-dalàna raha mahita fandikan-dalàna izy mizara roa tsara ny lalàna ao amin'ny fifidianana misy lalàna araky andin-dalàna manenjiky arakeliko ohatra ny bulletin unique miala amin'ny circuit normal dia fandikan-dalàna arakeliko zay araka amin'ny andininy fahasivy amby roapolo amby zato ny code électoral détournement matériel de vote zany tsisy mitory ny am'iregny voalohan'izay misy ny hoe achat de chiffrage fividianana vato lalàna arakeliko zay andininy fahatelo amby telopolo sy roanjato de tsisy zany reny le fimenimenonana be ataon'ny mpanao politika amin'ny propagandy sy après propagandy reny tsisy mitory arakeliko any zareo raha tena tiana hady ny fifidianana eto Madagasikara tsy maintsy enje atao ny fanenjehana arakeliko satria atreto zany ny olona manao adisona be vava amin'ny fifidianana dia afaka manefatratra tsisy zavatra mahazo azy raha any zao misy anankiray o candidat efatra izy ovina maniry mara nanana logo tandrokomby ny logo nirmara atao indépendant zavatra ohatran'izany zany ane hoso koa ovina le fivadihany liste électorale le bulletin unique zavatra ohatran'izany ohatra zao hoe misy fanainy ny tompona andraikitra ny SRMV tsy alefany amin'ny fitsarana ny PV na ny frais de dépouillement de zay mitarika famonom-bato am'ireny zany le candidat victime tokony mampiditra fanenjehana arakeliko zay zany ny zavatra tsy de manavanana ny mpanao politika atsika fa ny any isisika ny olany ihany zavatra ohatran'izay no fipetrany ka am'izao zany efa manomboka tsirairay loha ny olona manao fanenjehana arakeliko eny amin'ny fitsarana satria zany ny zavatra hita koa tsy de mahataitra loatra ny pikariko fandikan-dalàna ny arakeliko ny infraction pénale amin'ny fifidianana ny zavatra manahirana ny mpitandro ny filaminana dia so de ho isolo ilahatra fotsiny nefa n'le filaharan'olona efa vokatry ny fandikan-dalàna hitan'olona donc ny conséquence foana zany ny enjehina fa ny cause tsisy tranony zay foana ntsika eto ary ny fandikan-dalàna arakeliko amin'ny raharam-pifidianana amiko mitovy ny fandraisana fahefanandalambe sy fandraisana fahefana amin'ny halatra amin'ny fifidianana samy fandikan-dalàna zany ary tokony ahasarotra ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra fanjakana zay zany ny fieritreretako azy zay zany ry zareo mpikariko fandikan-dalàna manao 2 poids et 2 mesures miandro fitoriana izy zay vao manenjika an'io maninona ary ny olona midina an-dalambe tsy andrasana fitoriana koa vao samborona tokony satria na ny fidinana an-dalambe oa na ny halabato amin'ny fifidianana samby porte atteinte amin'ny démocratie ka tokony ho ataon'ny fanjakana mitovy amin'ny fandrarana amin'ny olona hidina an-dalambe tsy mahazo lalana ny fanaraha maso ny fandikan-dalàna amin'ny fifidianana hampadiny démocratie eto Madagasikara zay zany nia fa mahakasika indrindra ny raharaha tao amin'ny commune Andriamena dia tahaka izao ny fanazavany ny mpahay lalàna azy ohatra zao fa misy mitory ho an'ry zareo Andriamena
ny olo milaza karakara fifidianana mamorona taratasy hosoko alefa ny fitsarana nefa nle taratasy hosoko tsy nefa nle candidat voakasiky victime an'izay hosoko zay tsy ampahafantarina de anjary tory amin'ny ny tory amin'ny lafiny adeliko izy misy koa zao ny avy any atsimo le nefo ny solona daholo ny membre de bureau de vote nefa ny lalàna milaza hoe telopolo andro melohany androm-pifidiana ary le olona tsy anatin'ny liste ny membre ny bureau de vote ny misonia ny PV hosoko mivandravandra zany hanahoana ny vokatra an'izay alefa penal le izy raha ohatra ka tena mitongona le hosoko le fandikandalana ka gadra re olona reo hanahoana zay amin'ny voka-pifidianana zavatra ohatran'izay zany no tokony edriketrihiny mpanao politika fa tsy fitabatabana fotsiny hoe tonga de miazakazaka amin'ny télé de reny tsy manafoana ny adisonana ny fandikandalana amin'ny fifidianana afa-karazana zay président venaranao sy ny Clément John narako zaho zany ny tenako zany dia ex commissaire général de la loi du conseil d'état nakasitaka